Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Fepetra ray isan'ny notaky ny vondrona Europeana amin'ny famoahana ny famatsim-bola anatin'ny 11e Fed, ny fametrahana ny rafitra haute cour de justice hatreto anefa tsy mbola hita taratra io andrim-panjakana io. Tsy ho tratra ny tanjona amin'ny isan'ny mpizahatany ho tonga eto Madagasikara raha nambaran'ny ministra ny fizahatany Roland Ratsiraka. Ny tsy fandriam-pahalemana no antony voalohany mampiempotra ny mpizahatany. Nahita-piakarana hatramin'ny aotra faingo enisanjato amin'ny ankapobeny ny tany vidim-piainana tato anatin'ny iray volana farany eto Madagasikara ary ny tanàna Antsirabe ny tena nahitana fiakarana betsaka indrindra hatramin'ny taona 2024. Ray amin'ireo gadokira tsy le filaza mampiavaka ny faritry Diana ny gadona Salegy na eo aza ny fanatontoloana sy ny fivoaran'ny kanto dia mbola mijanona ary tsy ho voafafa-pon'ny olona ny Salegy. Anivelany kosa indray foana ny fanaraha-mason'ny firenena mpiamana ny rarahan'ny Siria, mbola tsy tafiditra ny toerana ireo fanampinana ary tsy voahaja ny fampitsaharana ady raikitra ny fifandonana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo mpikomy any an-toerana. Ny antsiprin'izay arahinao afaka fotoana fohy. Que vous écoutiez de la musique ou regardiez un film, le subwoofer J-Yo vous transporte directement au cœur de l'action et de l'émotion. Le subwoofer J-Yo doté des options FM radio, équaliseur, lecteur USB, carte SD MMC, commande à distance. J-Yo, représentant exclusif, Baolay. Baolay, toujours meilleur. Sainto, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie Antananarive 2016. Sainto, Loarano face à la maco. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Sainto. Sainto, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie Antananarive 2016. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soc à vitres fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénac ou sur notre site internet. Soc à vitres, très sincèrement à votre service.
mahaliana anao ity bijouterie mividy volamena tongava malaky ao galerie sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus apeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro galerie sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe apeflo téléphone 033 79 830 63. Miarapa tompoko kilasy tompoko vavy falitafaraka aminao indray eto anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ary asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany setry ny politika avetrany dia fepetra iray isan'ny notaky ny vondrona eropeana amin'ny famoahana ny famatsim-bola izay tafiditra ao anatin'ny 11e FED ny fametrahana ny rafitra haute cour de justice hatreto anefa dia tsy mbola hita taratra io androm-panjakana iray io rafitra izay natao tsara manokana ny asa ataon'ny mpitondra izany hoe ny filoham-pirenena indrindra fa eo amin'ny sehatry ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ary tsy mbola ahitana taratra ny fametrahana ny haute cour de justice hatreto ny programa nasan'ny fitondrana amin'izao fotoan'izao Lili Rabiata no hitatitra aminao misimisy kokoa mikasika izay ato anatin'ny matoa an-dahatsoratra. Roa taona sy tapany hitondran'ny filoham-pirenena ankehitriny tsy mbola tafapetraka ny fitsarana avo izay rafitra afaka hitsara ny filoham-pirenena amin'ny fandikan-dalàna ataony mifanaraka amin'ny asany raha misy famadihana tanindrazana, fandikana bevavana, fandikana miverimberina ny lalam-pandrenana na ihany koa fanaovana atsirambina ny andraikiny ka hita miariary fa tsy mifanaraka amin'ny fisahanana ny asa mahafoloha araka ny hita amin'ny andininy faharaiky amby 30% amin'ny lalam-pandrenana. Ny fametrahana io rafitra io ihany koa dia isan'ny fipetra iray napetraky ny mpamatsy vola vahiny sy ny mpiara-mombonantoka amin'ny fanjakana malagasy amin'ny fanomezana famatsim-bola tahaka ny vondrona eropeanina. Ankoatra ny fanatsarana ny fitantanana, ny fametrahana ny mangarahara amin'ny fitantanam-bola-panjakana, ny ady amin'ny kolokolo sy ny osoka, ny fametrahana ny fandriampahalemana, ny fanatsarana ny sehatra sosialy ny mponina, miandry ny fametrahana ny rafitra haute cour de justice na fitsarana avo, ny fanomezana ny ampaha manaraka amin'ny 11e FED araka ny voalazan'ny fiandohan'ity taona ity. Nandritra ny dialogue politique nataon'ny fitondrana sy ny mpiara-mombonantoka aminy. Hatreto anefa tsy hita ny fametrahana io rafitra io. Rafitra izay tokony napetraka 12 volana taorian'ny fianianan'ny filoham-pirenena araka ny andininy fa 17% ao amin'ny lalam-panondrenana. Ho avy tsy ho ela ny fanomezana ny ampaha manaraka amin'ny 11e FED araka ny fanazavan'ny solotena maritry ny vondrona eropeanina tamin'ity herinandro ity. Ny ampahany voalohany izany hoe ny 7.70 miliara ariary na 1.5 tapitrisa euro amin'ny 5.20 miliara ariary na 13 tapitrisa euro tokony azon'ny Madagasikara tamin'ny Desambra 2022 ihany no efa voaray raha tsy aivina ary miankina amin'ireo fepetra ireo ny fanomezana ny ambiny. Ijoro anatin'ny fotoana fohy ve araka izany io rafitra io sa moka ny famatsim-bola amin'ny 11e FED ny vondrona eropeanina na tsy mijoro aza ny rafitra. Mpikambana maharitra 2.0 no tokony handrafitra io fitsarana avo io araka ny andininy fahaenina amby 30% ao amin'ny lalam-pandrenana raha tsy aivina. Ny filoha voalohany fitsarana tampony, filohan'ny rantsana roa avy amin'ny fitsarana fandravahana sy mpisolo toerana roa avy amin'ny fitsarana io, filoha voalohany roa avy amin'ny fitsarana ambony sy mpisolo toerana roa avy amin'ny fitsarana tampony, solombavam-bahoaka tompo toerana roa sy solombavam-bahoaka mpisolo toerana roa, loholona tompo toerana roa sy loholona mpisolo toerana roa, mpikambana roa tompo toerana sy mpikambana roa mpisolo toerana avy amin'ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna na ny HCDDED. Ny fisian'ny rafitra ahafahana mitsara ny filoham-pirenena ve araka izany no atahorana tsy hametrahana io rafitra io raha toa ka efa feno ny fepetra tokony ananganana izany.
efa mihamaro sy mibaribary ihany koa ny fanitsahana lalam-panorenana ataon'ny filoham-pirenena amin'ny lalàna amin'ny fen'ny serasera ohatra ny mikasika ny mandat impératif amin'ny fanonganana ny solombavam-bahoaka mivadika palitao na ihany koa amin'ny fanendrenan'ny prime ministre. Ireo ve no tiana hafenina tsy ametrahana ny fitsarana avo? Mbola fanontaniana mipetraka izany hatreto. Eo amin'izay sehatra izay hatrany dia olana lehibe tsy mampisy ny famarinan-toerana sy ny filaminana eto Madagasikara hatramin'izao. Ny tsy mbola fisiany ny fampiavana-pirenena raha nambaran'ireo mpanjinika ny fiainan'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Efa nisy ny volavolana tolo-dalàna natolotry ny comité des experts ho an'ny fitondrana saingy hatreto dia tsy mbola nolanina. Teny anivo ny antenimieram-pirenena izany volavolana tolo-dalàna izany. Zo Rakotondrina. Nangingina ny resaka fampiavana-pirenena tato ato, olana mbola tsy isian'ny filaminana sy famarinana toerana eto Madagasikara nefa ny tsy fipetrahan'izay fampiavana-pirenena izay raha ho an'ny mpapaka teny antenimieran-doholona izay tsy nitsitsy fitenenana sy efa nanambara fa mihanahana sy mitavozavoza ny fanjakana ankehitriny amin'ny firaikiraikena tsy anatotosana ny fampiavana-pirenena. Ny fetretako zavatra important be izy satria miankiny amin'io zany ny tena ataoko hoe ampy stable bebe koa le firenetsika mampiena zany le mety tabataba politika le tabataba amin'ny fiarahamonina na io resaka sécurité io azy satria raha mipetraka io comité le fampiavana-pirenena io ao zany mety sehatra anankiray ahafitana mandamina zavatra maro na ny mpanotra sy ny mpitondra na ny resaka sécurité any ambanivohitra na ny fandehan'ny firenena amin'ny ankapobeny. Raha tsy hivina ny zava-nisy saika tsy naharenesana feo firy intsony izany taorian'ilay fionam-be nototosaina teny Ivato tamin'ny taona 2012 sy ireo fionana maromaro notarian'ny FFKM hatramin'ny fiandohan'ny taona 2012. Tamin'ity taona ity efa nisy ny fananganana ny comité des experts, ny volavolana tolo-dalàna izay efa natolotra ny fitondrana ary tokony efa nolanina teny anivon'ny antenimieran-doholona sy ny antenimieram-pirenena tamin'ny fivoriana ara-potoana voalohany teo. Naemitra ho tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana izany ho an'ny antenimieram-pirenena saingy tsy mbola nolanina hatrany. Izao tsy ahitsony ny toyny hoy ireo eo anivon'ny comité des experts. Mikasika ny fampiavana-pirenena no resahana zany dia efa misy mihitsy ny projet de loi nataon'ny conseil des ministres dia efa niexaminena tany amin'ny Sénat. Efa lany tao amin'ny Sénat saingy misy amendement zany nataon'ny Sénat indrindra fa raha ohatra ka dia tamin'ny projet de loi dia au niveau'ny province zany misy solotena dia anankiray dia nataon'ny Sénat anankiroa isaka province fa le izy zany avy eo nakany amin'ny assemblée nationale. Tany amin'ny assemblée nationale indray zany mbola tsy nandany fa mbola naemotro le izy tsy maintsy mbola tohizan'ny assemblée nationale zany niasa fa tany zany le izy tamin'ny session farany to dia mbola tsy vita fa mbola naemotro. Ny fampiavana-pirenena izay mbola adevitra amin'ny be sy ny maro hatramin'izao isa mbola tsy mazava ao anatin'izany ohatra hatreto ny resaka amnistia sy ny resaka fanafoanana ny sazy noho ny resaka politika ary indrindra ny fanonerana ireo niaram-boina sy voafonja noho ny resaka crise politika teto hatramin'ny taona 2012. Fa araka ny loharambavao voaray mandeha ny feo ankehitriny fa sahirana amin'ny fanohizana ny fitantanana ny eo anivon'ny FFKM na ny fivondrona ny fiangonana kristiana eto Madagasikara ankehitriny taoriny nalany ny filovavao ny fiangonana FLM amin'ny fiandohan'ny taona 17 na amin'ny faran'ity taona 14 ity no tokony isolo ny fitantanana ny FFKM tokony ny filovavao ny FLM lany tamin'ny tsy herinandro ity taoriny synodan'ny FLM farany teo no tokony andray ny fitantanana ny FFKM fanadidina vetrany. Andrasana ankehitriny ny fanolorana na tsy ny filohan'ny FFKM na ny fivondrona ny fiangonana kristiana eto Madagasikara taoriny nalany ny filohan'ny fiangonana FLM vaovao ny pastora Rakotonirina David ny 14 septambra teo. Ity mpitandrina ity ny tokony andray ny fitantanana ny FFKM raha toa ka tsy nirafitra no mitantana izany hoe tokony hisy ny fifamindram-pahefana eo amin'ny pastora Rakoto Modeste Andor filoha teo aloha sy ny pastora Rakotonirina Davida filoha vaovao amin'ny mahafilohan'ny FFKM. Telovolana nefa sisa ny fepitaona iasan'ny FLM nitondra ny FFKM ankehitriny mialohan'ny andraisan'ny fiangonana katolika ny fitantanana amin'ny taona ho avy.
Anao ahoana ny toy ny fampihavanana efa natomboky ny FFKM amin'ity rafitra vaovao ity, andrasana izay ho toy ny raharaha. Lafim-baovao hafa kosa indray dia voantso eny amin'ny chaîne pénale ny vadin'ny solombavam-bahoaka avy ao Antala. Jaovato araka ny vaovao nivoaka tamin'ny gazety mpiseho isan'andro iray raha ny fantatra hatreto resaka famotsim-bola no hiampangana ity farany arahoara ny fanadihadiana mikasika izay. Taratasy fampiatsony eny anivon'ny chaîne pénale ny tonga ny alarobia teo amin'ny anaran'ny vadin'ny solombavam-bahoaka avy any Antala, Jaovato. Raha ny fantatra, tatitra avy amin'ny samifinina no nahafahana nampiantso ity farany ny vadin'ny solombavam-bahoaka Jaovato izay mitantana orinasa iray iraisan'izy mivady. Raha ny tatitra avy amin'ny samifinina, kaonty iray amin'ny banky no nahitana fifandraisana amin'ny orinasa maromaro manao fanondranana andramena antsokosoko. Ny orinasa Laiso Jean-Pierre no hita fa mamatsy arabolan'ny fanondranana tany Chine. Raha ny zava-misy aloha hatreto, ny solombavam-bahoaka avy ao Antala no isan'ny voakasika amin'ity raharaha ity, saingy ny vadiny indray no voantso eny anivon'ny chaîne pénale. Famotsim-bola manodidina ny 3 tapitrisa $, no voalazan'ny samifinina eto. Fanondranana andramena ny taona 2024. Raha tsy aivina moa, manana fahazon-dalana anondrana andramena ny solombavam-bahoaka Jaovato, fahazon-dalana nivoaka ny taona 2024 raha ny fanazavana azo. Miverina misokatra indray araka izany ity raharaha ity, i Jaovato raha tsy aivina dia solombavam-bahoaka ao anatin'ny vondrona parlementaire ny HVM ary mpanohana akaiky ny filoham-pirenena ankehitriny hatramin'ny fampelezan-keviny. Tahaka ity tranga ity ihany koa raha tsy aivina no nitranga tamin'ny raharaha Bekasy tamin'ny resaka fanondranana andramena ihany, saingy noho ny fisian'ny tsindry avy ao ambony dia nisintomina ny raharaha ary tsy misy tohiny intsony hatreto. Tranga izay mbola ameloan'ny mpiara-miombonantoka vahiny indrindra ny Amerikanina, i Bekasy ihany koa dia lohandohan'ny mpisorona ao anatin'ny antoko fa HVM amin'ny faritra avaratra. Andrasana araka izany hoe izotra araka ny tokony ho izy indray ve ity raharaha ity sa ho saronana tahaka izay natao tamin'ny afera Bekasy. Fa tsy tsahatra ny fanoherana ny lalàna mifehy serasera iamafy ny fitakiana ary toy hatrany any amin'ny faritra ny fanangonana tsony anjaran'ny poniny Toamasina indray no andray anjara amin'izay fanangonana tsony izay ny asabotsy ho avy izao. Isany koa atsoatsy ny famorina ireo rehetra izay nanao tsony isam-paritra raha ny fanazavana azo. Fanadiadiany Michela Ranartsaona. Tsy mijanona na tsy eno eny firy aza ny fitakiana amin'ny fanoherana ny lalàna mifehy serasera eto amintsika. Raha toa efa nanangona tsoniny teto Andrenivohitra sy ny tany Mahajanga, ito any amin'ny faritra hafa indray izany afaka herinandro raha ny fanazavana azo. Toy anetsika aloha dia mbola ito zany fanangona tsony izay atao any amin'ny faritany, zany hoe mbola itoy ny aingatany Mahajanga moa zany nanomboana azy voalohany dia mbola itoy any amin'ny faritany hafa zany fandalana mandamina azy amin'izao fotoana izao. Araka ny efa tenenina moa zany dia isy ny fotoana izay antsonan'ireo rehetra nanao sony satria ny sony iny dia midika hoe engagement zany na fanekenao hanohana izay etsika ataon'ny mpanao gazety izay mba hanoherana n'ilay lalàna amin'ny fifandraisana. Dia isy ny fotoana zany amorina n'ireny olona rehetra izay nanao sony ireny miaraka anamafy an'izay pression atao amin'ny fitondram-panjakana izay mba hanaiky hiverina idinika indray amirenana andiniana ity lalàna amin'ny fifandraisana ity. Izany hoe izay sony voangona rehetra zany alohany dia iny ampitaina ny amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny fianakaviana iraisam-pirenena ary amintsika opinion publique ihany koa hoe reto daholo ny isan'ny olona izay manaiky sy mitaky indrindra hoe tokony averina ny fandiniana ny lalàna amin'ny fifandraisana. Tsy izy kosa ny fidinina an-dalambe tahaka ny feo mandera ny fanazavana trany. Fiaonana enti mampiseho fa tsy manaiky ny lalàna vosikajy ho lalàna ny fanampenam-bava ny olom-pirenena maro. Le hoe fidinana an-dalambe manko ny tena marina ohatrany hoe fampitahorana ny olona zany fa ataontsika hoe fandemenan'ny sain'ny olona hoe midina an-dalambe mira manonga-panjakana. Fa le izy rehefa hoe miara-mivory mety azo atao amina toerana anankiray izay moa ny eritreretinay hoe mifefy tsy isina karazana débordement zany fa kosa ny tanjona dia hoe marobe ny olom-pirenena tsy manaiky an'ity lalàna ity izay ny tiana aseho amin'ny fitondram-panjakana fa tsy hoe midina an-dalambe hoe milahatra na hoe sanatria andeha hanao korotana na andeha hanao fanongana-panjakana araka le andemena ny sain'ny olona zany. Antoamasina indray araka izany no anatanterahana ny fanangona tsony ny asabotsy ho avy izao. Mbola mitohy kosa nefa ny fanangona tsony eto Andrenivohitra sy ny any Mahajanga.
fa tsy ho tratra ny tanjona amin'ny isan'ny mpizahatany ho tonga eto amin'ny firenena malagasy raha ny fanambaran'ny minisitra ny fizahantany olana eo amin'ny fandriampahalemana no manaratsy laza ny Madagasikara ary mampiematra ihany koa ireo mpizahatany indrindra tao aorian'ny tranga tany Sainte Marie fanadihadiany Onona Saina. Taorian'ny tranga nahafatesana mpizahatany tera tamin'ny Frantsay roa tany Sainte Marie farany teo, miezaka mafy manatsara ny endriky Madagasikara ivelany ny mpandraraha amin'ny sehatry ny fizahantany eto an-toerana. Fandefasana vaovao tsara, sary maneho ny arena voajanahary ananan'ny nosy indray no paikady ampiasaina araky ny fanazavana. Zavatra niresaka tany Sainte Marie no mazava loatra tamin'ilay andro voalohan'ny tranga izy dia be fanontaniana daholo ireo mpandraraha any ivelany hoe fa ahoana marina izy. Rehefa noho ny nazavaina azy ilay izy noho ny namafisina ny zavatra ny tranga teto na mbola tsy fantatra hoe inona marina izy fa tsy hoe tsy dia hoe mpizahatany izy et puis tao anatina environnement spécial no natonga ny zavatra iny nisy kely fa tena insignifiant izy raha hoe diniana hoe tsy nivarotra Madagasikara intsony any ivelany. Donc tsy dia nisy conséquence firy zany izy. Raha ny resaka tourisme aloha no resana raha tamin'ny fanombohan'ny taona dia tsy afaka hitentsika nisy explosion hoe tena eny fa azontsika tena fotsiny rehefa jerentsika fotsiny ny taux de remplissage ny hôtely sy ny taux ny remplissage ny aéroplanina raha nanomboka tamin'ny volana jolay ka hatramin'izao ka hatramin'ny oktobra sy ho avy izao dia afaka mitentsika hoe tsaratsara kokoa noho ny tamin'ny herintaona ny amin'ity taona ity. Taorian'ny olona ny kompania mpitanterana ery Madagasikara tamin'ny taona 2014, olona iray nampiematra ny fizahantany teto Madagasikara ireny tsy fandriampahalemana tamin'ity taona ity. Nitombo hatramin'ny 900 ny fanafoanana famandrihan-toerana na amin'ny fiaramanidina na amin'ny trano fandraisam-bahiny nandritra ny iray volana taorian'ny trangan'ny olana tany Sainte Marie iny. Tsy vao izao no nisy ny tsy fandriampahalemana teto Madagasikara. Ny amin'ny tsy fahafahana manatratra ny tanjona napetraka ny amin'ny isan'ny mpizahatany andrasana eto Madagasikara hatramin'ny taona 2014. Ezaka anankiray mba natomboarintsika mba ahafahantsika manao soirée spéciale malgache à Paris le 20 septembre. Dia io soirée io zany mba ahafahantsika mampiseho ny autorité frantsay rehetra, mampiseho mpanao gazety frantsay hoe azaratsiana tsony nosinay okizay fa na misy ary ny olana ohatra hoe ny olana ohatra ny tany Sainte Marie fa anankifiry moa ny gasy maty tany Frantsa tamin'ity taona ity tamin'ny resaka attentat any La Réunion misy olona maty ihany koa dia tsy azo atao tsy hita maso zany. Monsieur le président ny antema moa eo dia izy mahafantatra tsara fa tsy afaka miteniteny foana koa tsika zany hoe jerevo tsara inona daholo ny olana nisy olana tsy azo atao tsy hita maso. Nisy olana ohatra Air Madagascar tamin'ny annexe B iny efa nivoaka izy zao. Misy zany ny fanantenana fa ny 1 million de touristes hoe avant 2020 ohatra ny hitanay hoe sarotra ihany. Andrasana araka izany izay vokatra azo amin'ity fampahafantarana ny Madagasikara amin'ny any ivelany ity, fizahantany izay sehatra mijinja ny vokatry ny tsy fandriampahalemana sy ny tsy filaminana ny tontolo politika eto an-toerana. Raha ny nambaran'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fahasalamana kosa indray dia tsy misy atahorana ny eto amin'ny firenena mikasika ny feo mandeha fa misy trangana fièvre jaune ary tsy misy aretina hafa ihany koa atahorana manoloana ny fandraisan'ny Madagasikara ny fionana an-tampony firenena miteny frantsay. Fanadihadiany Mikael Ramarlan. Nandeha ny feo teo aloha teo fa tsy maintsy manao vaksiny fa nefitry ny fièvre jaune na ny tazovony ny mpandray anjara amin'ny fionana tampony ny firenena mampiasa sy miteny frantsay amin'ny volana novambra ho avy izao. Isan'ny manaratsy ny lazan'ny firenena mandray fionana tampony tahaka izany ny fisian'ny tsao amin'ny fisian'ny aretina. Tsy mbola misy io aretina io eto amintsika, hoy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Izy ianao hoe misy resaka mandeha be amin'ny fièvre jaune, resaka mandeha zany fa tsy zany ny zava-marina. Mbola tsy misy ilay fièvre jaune ary atsoatsy satria tsika pays à risque zany hoe mety ho isy ihany koa ny fahatongavany anirina any atsoatsy dia ametraka ny fanaovam-vaksiny obligatoire eny amin'ny frontière ny ministère fahasalamana eo mpametrahana an'izany tsika farany amin'izao tsisy fièvre jaune. Efa misy paikady ataon'ny ministeran'ny fahasalamana anaraha-maso izany sy ny mety ho fisian'ny aretina entin'ny mpifanerasera eo amin'ny seranam-piaramanidina. Fa voasamihafa ny efa miparitaka mikasika ny famindranan'ny firenena andray ny fionana tampon'ny firenena mampiasa ny teny frantsay amin'ny volana novambra io tsy ho eto Madagasikara. Efa nandeha ihany koa ny resaka fa i Quebec no handray izany. Hatreto anefa samy milaza ny tompon'andraiki-panjakana fa efa vonona amin'ny fandraisana io fionana io na amin'ny fotodrafitrasa na amin'ny kopitsopitsony tahaka ny fahasalamana, ny fandriampahalemana sy ny fiarovana ny vahiny.
Eo amin'ny sehatry ny fiarina kosa indray dia nahita mpiakarana hatramin'ny ohatra faingoen'ny isanjato amin'ny ankapobeny ny tany fiakaran'ny vidim-piainana tato anatin'ny iray volana ho an'i Madagasikara. Somary kely izay fiakaran'izay raha toa ka oharina ny tamin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity izay nahatratra 3 faingoenina isanjato. Ny ao amin'ny tanàna Antsirabe amin'izao fotoan'izao no tena nahitana fiakarana betsaka indrindra eo amin'izay sehatry ny vidim-piainana izay teto Madagasikara efa hatramin'ny taona 2024. Zo Rakotondrina. Amin'ny ankapobeny niakatra aotra faingoen'ny isanjato ny vidim-piainana teo anelanelan'ny volana Jona sy Jolay 2024 araka ny voatondro ao amin'ny IPC na ny indice de prix à la consommation navoaka ny sampandrarahan'ny antotanisa na ny Instat tamin'ny volana Jolay 2024 farany teo. Nandritra io fotoana io dia ny tao Antsirabe no avo indrindra ny fiakaran'izay vidim-piainana izay. Nahatratra aotra faingo 900 izany, aotra faingo 700 kosa ho an'ny Antsiranana ary aotra faingo 900 ho an'Antananarivo. Somary ambany kosa ny tany izany fiakaran'ny vidim-piainana izany raha ho an'ireo tanan-dehibe hafa. Aotra faingo 500 ho an'ny Toliara sy Fianaratsoa ary aotra faingo 400 ho an'ny Mahajanga sy Toamasina. Teo anelanelan'ny volana Desambra 2024 sy ny volana Jolay 2024 kosa dia niakatra 3 faingo 900 ny vidim-piainana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Ambanimbany kokoa izany fiakaran'ny vidim-piainana izany raha oharina tamin'ny volana Jolay 2024 izay nahatratra 4,7 isanjato. 4,2 isanjato izany ho an'Antsirabe ary 3,1 isanjato ho an'Antananarivo. Raha toa ka 2,7 isanjato ho an'ny Toamasina izay ambany indrindra ato amin'ity antotanisa ity. Ny vidim-piainana moa dia miakatra foana ny vidim-piainana fa tamin'ity tsy dia niakatra firy izy raha hoe par rapport amin'ny tamin'ny volana ambony. Ireo vokatra vokariny eto an-toerana amin'ny ankapobeny no miba an-toerana betsaka ary mahatratra hatramin'ny 17,5 isanjato. Teo anelanelan'ny Jona sy Jolay 2024 aotra faingo 5 isanjato ny tany fiakaran'izay vokatra eto an-toerana izay. Ny vokatra avy amin'ny orinasam-panjakana amin'ny ankapobeny nahitam-piakarana be indrindra tao anatin'ny fepotona voatondro io izay tafiakatra 2,4 isanjato raha toa ka aotra faingo 1 isanjato ny fiakarana ho an'ireo vokatra avy amin'ny sehatra tsy miankina. Aotra faingo 3 isanjato kosa ny fiakarana ho an'ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro izay mitana ny 12,2 isanjato ny tsena. 7,4 isanjato kosa ny tany fiakarana izany teo amin'ny herintaona farany. Raha ny indice de prix à la consommation zao dia Instat mihitsy mamokatra azy satria misy zany mampiasa ny Instat makeny tsena dia efa misy mpivarotra arahana hoe ahoana ny vidin-javatra isam-bolana dia misy fomba fokajy azahoana mampivondrona hoe ho an'ity vokatra rety ohatra hoe ho an'ny vary ohatran'izao ny fiovan'ny vidiny, ho an'ny charbon ohatran'izao hatranitrany fa misy ny sasany zany arahana fokazana miaraka amin'ireo ataoko hoe mpiara-mombon'asa amin'ny statistika. Amin'ny ankapobeny nitovitovy ny tany fiakaran'ny vidim-piainana tamin'ny volana Jona 2024 sy volana Jolay 2024. Aotra faingo 100 ny elanelana tsy mampitovy ireo volana roa ireo ary raha ny tombatomban'ireo mpikirakira ny antotanisa mety sy fidinana izany hitany fisondrotan'ny vidim-piainana izany amin'ny volana roa aorian'ny Jolay izany hoe ny Aogositra sy ity volana Septambra ity. Ny antony dia saika miverina amin'ny laony ny fiakaran'ny vidim-piainana rehefa fotoana fidiran'ny mpianatra. Lafy mavao hafa kosa indray dia mahery ny 20 isanjato ny tanora mahavita fianarana eto Madagasikara no miditra amin'ny asa tsy mifanaraka amin'ny lalam-piofanana izay narahiny araka ny antontanisa avy amin'ny BIT na ny birao iraisam-pirenena momba ny asa. Ankoatra izay ihany koa dia olana iray ny tsy fananan'ny tanora toe-tsaina mikaroka sy mamorona asa manoloana izany dia mitombo hatrany ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana manampy ny tanora hiditra amin'ny sehatry ny asa sy ny famoronana ny asa manokana ho an'ny tenany. Tanora maro vovita fianarana eto Madagasikara manana olana aorianan'ny fianarana na ny fiofanana amin'ny asa. Raha ny antontanisa avy amin'ny BIT tsy manao ny asa tandrifin'ny fahaizany ny 17 isanjaton'ny tanora navita fianarana, tsy mbola ny asa mihitsy kosa ny 20 isanjaton'ny tanora tonga any amin'ny sehatry ny asa.
Efatra tapitrisa amin'ny olona tokony asa na ny population active eto amin'ny firenena no tsy anasa. Ny 400 olona miasa kosa no ao amin'ny sehatry ny asa manara-dalàna ary ny ambiny amin'ny sehatra tsy ara-dalàna raha ny atotanisa avy amin'ny BIT hatrany ny taona 2024. Mbola maro araka izany ny ezaka tokony atao. Olana amin'ny toe-tsain'ny tanora vao mivoaka fianarana sy ny tsy fahampian'ny foto-drafitrasa izany tsy fananana asa izany eo amin'ny tanora raha ny nambaran'ny mpanabe iray. Betsaka ny tanora na ny ankizy tafavoaka fianarana dia mirenireny tsisy atao, tsy manana an'izany trakefa zany ony orinasa dia lasa varilavo manao zavatra tsy mifanaraka amin'le zavatra nianarany. Orinasa zany betsaka, ohatra hoe tany Arabia Saodita. Ny olona tadiavina hiasa zany tsy misy fa lefa izy iny zany mipetraka fotsiny. Ka zay zany problème amitsika eto. Tokony fanjakana zany mametraka foto-drafitrasa betsaka tokony atao fa tsy hoe mijery tombotsoan'ny ataontsika hoe olona olombitsy. Tranga toy izany ny antom-pisian'ireo fikambanana tsy miankina manampy ireo tanora hiditra amin'ny sehatry ny asa. Manoro amin'ny lalina tokony ataony sy manome torohevitra ihany koa ny fikambanana ireo. Développer programme zahay ho fanamafisana ny fahaiza-mitariky ny tanora ary ihany koa fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo, manamafy ny fahaiza-manaon'izy ireo mba ahafahan'izy ireo mijery lavitra hoe inona ny zavatra afaka ataon'izy ireo rehefa hanerina any sy ahafahany manangana ny tetikasany. Maro ny fanampiana saingy mbola misy hatrany ny olana eo anatrehan'ny asa, izany hoe eo amin'ny tsy fahafantarana ny lalàna fen'ny asa sy ny manodidina izany. Ao ihany koa ny very asa tsy fidiny toy ny tranga tamin'ny 9 ny volana aogositra lasa teo 300,000 mpiasan'ny orinasa afakabe iray tetsakoron-drano no tsy anasa intsony. Fa mambolana maro ihany koa no lany amin'ny fikarakarana ireo antota taratasy ilaina amin'ny fikarakarana orinasa madinika sy salatsalana eto amintsika eo amin'ny fananganana, indrindra ihany koa vola manetsiny no ilaina ao anatin'izany ary antony mahatonga ny fienan'ny tany famoronana orinasa eto Madagasikara. Onona saina no mitondra ny fanadihadiana mikasika izay. Manodidina ny 3 volana no lany amin'ny fivezivezeny eny amin'ireny tompona andraikitra isan-tsokajiny ireny amin'ny alalan'ny fikarakarana tota taratasy ahafahana manangana orinasa fivarotana fitaovana ilaina amin'ny fanorenana trano ireny. Ankoatr'izay, ny vola aloha eny amin'izy ireny, eniny ariary ohatra ny pataty raha ny fanazavana. Ankoatr'ireo ny hetra sy ny abo isan-karazany takin'ny fanjakana. Ny tota taratasy manokana aloha zao dia 5 millions no manana. Le ara-panjakana mihitsy zany tena problème, le rirarirany zareo raha vao tsy mahafantatra olona ianao ohatr'izany dia ka vola be. 3 mois eo fikarakarana le pataty fa vita. 3 millions eo va tena mahavita ny pataty. Mbola mila taratasy amin'ny lehibe antsena, fiarahamonina eto. Mbola misy taratasy betsabetsaka majinijinika. 5 millions zao vola homakomanina. Rehefa vita ny antota taratasy, ilana vola ihany koa ny fividianana ireo entana ao amidy. Raha ho an'ny kenkahiery manokana, antapitrisany ny vola ilaina raha ny fanazavana hatrany. Vola angalana entana mbola mila vola betsabetsaka ihany. Any amin'ny folo tapitrisa vao mahavita ohatra hoe entana tena complet. Ny manana io mihitsy zao le ohatra hoe raha tsisy pataty tsy mameme banky. Nefa ny le manao pataty mbola vola be dia izay zany le mahasahirana. Dia mbola manangona vola tsy kelikely zany fa zay vao mahavita pataty. Dia zay vao afaka manao findramam-bola amin'ny banky ianao fa nanao tany zay fa mbola mila pataty ozy izy. Ireo banky findramam-bola entina nokafana orinasa madinika sy salatsalany ihany koa mametraka fepetra maro alohan'ny ampindraman'izy ireo ny volany. Antony iray mahatonga ny fienana hatramin'ny 520 faingo enina isan-jato tao anatin'ny enim-bolana voalohany ny tany famoronana asa araka ny statistika teo anivon'ny staty. Raha ny nambaran'ireo mpahay teo karena, tokony ho amoraina sy ampin'ny fanjakana tosika ity sehatra ny famoronana asa ity eto Madagasikara. Hampinga iray ahafahana manarina aingana ny firenena ny fanaovan'ny fanjakana izany. Tsy afa-misaraka amin'ity sehatra iray ity anefa ny filaminana eo amin'ny sehatra ara-politika raha tiana hampiroborobo izany sehatra izany. Lafomba hafa tanteraka kosa indray dia teny Ambohitr'Olo-Mahitsy indray no nanatanterahany vehivavy malagasy miara-miainga ny fivarotana ireo fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary sy tamin'ity androany isan'ny commune mamokatra i Ambohitr'Olo-Mahitsy saingy ny lalana moana ireo vokatra ihany koa no olana raha nambaran'ny tompona andraikitra teny an-toerana ary onona saina.
tahaka ireo tsena rehetra nolalovany vehivavy malagasy miaramiainga afapo tamin'ny fivarotana ireo fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary ireo ray aman-dreny teto Ambohitrolo Mahitsy. Any talatany volonondry raha ny tokony ho izy no mamonjy ny tsena ny mponina amin'ity toeran'ity saingy teto ny fikambanana vehivavy malagasy miaramiainga no nanantona azy ireo. Le vidin'entana aloha eo mirary no ny any an-tsena. Vidin'entana tena mirary a. Ty tena ilaina no zay hoe tsara le famatsiana ary miamboninahitra mihitsy le mera mitondra ny zavatra zao hoe ty asa botsy. Isan'ny tena mora. Zay ny mivarotra hafa zao 970 ndray paquet. Zay mbo nakanisa ny misy ihany. Dia tiako zany mba akaiky misaotra an'ilay zafa tena mety rehetra so. Misaotra an'ireo tonga taty. Tena faly zay mahita anareo aty mbo hoe ty zay tsy makaina lavitra tsony. Toerana maro nefa nolalovany fikambanana hitondrana ireo fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary. Teto navitrika ihany koa ny fahatongavan'ny mpanjifa araka ny fanazavana. Androany dia teto amin'ny commune ambanivohitra Ambohitrolo Mahitsy no nanaovanay ny tsena ny vehivavy malagasy miara-miainga. Tsena izay fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Nandritra ny tsena moa dia nisy fangatahanareo mba hiverenanay amin'ny fotoana manaraka no tsy fisian'ny vola eo koa tsy fanomanana dia hiezaka izahay ny mbola hiverina eto amin'ny commune. Hitoy-hatrany fitetezana ireo tsena ho fanamaivana ireo ray aman-dreny ho hiatrany tompony andraikitra eo anivon'ity fikambanana ity. Ho fanomezana fahafampony rehetra hivelatra amin'ny tsena hafa ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Hiverenana ihany koa ireo izay efa nandehanana ho fitsinjovana ireo ray aman-dreny izay mividy tsikelikely ny fitaovam-pianarana noho no enti-manana. Eo amin'ny setry ny kolontsaina kosa indray dia maro karazana ireo dia sy ny hira nentim-paharazana eto amintsika harenina ireo ary mampiavaka ny Madagasikara ihany koa amin'ireo firenena hafa. Samy manana ny maha izy azy avokoa ireo faritra misy eto Madagasikara ary miankina amin'ny tontolo manodidina azy sy ny firafitry ny tany no mahasamy hafa ireo dia ireo mitondra fanadihadiana mikasika izay karazan-dia izay Gaëtan Andrianatsilavo. Raha kolontsaina no resahana, manana ny mampiavaka azy ny faritra tsirairay avy. Ohatra amin'izany ny dia sy ny hira ary ny mozika. Iray amin'ireo gadon-kira tsy le filaza mampiavaka ny faritra avaratry ny nosy ny gadona saligy. Na eo aza ny fanatotoloana sy ny fivoaran'ny kanto mbola mijanona ary tsy voafafa ao am-pon'ny olona tsirairay ity gadona ity. Ankehitriny efa misy ary manomboka mahazo vahana ny salegy hoe salegy amin'ny endriny vaovao hita mandritra ny fampisehoana. Fampisehoana ihany afaka mihira sy mitehaka ary mandihy ihany koa rehefa misy hafaliana. Ireto mpilalao baolina ireto ohatra ny batany amboara raikitra ny salegy hoe. Raha tsy hivina misy 7-30 ny karazana dia eto Madagasikara. Faritra 70 na ahitana ireo dia ireo ary samy hafa avokoa ny fomba fanehoana izany. Mampalaza ny faritra Diana ohatra ny Makanja, na Masevy, ny Trotrobe. Mampalaza ny faritra Sofia kosa ny Malesa, Katoko, Sarebareba, Sanadera. Mampalaza ny faritra Tsinanana ny Laorovoko, Voromamahana, Ovatangozay, Zakarovana ary ny Ditelo. Mbola maro ny karazana dia nentim-paharazana avy amin'ireo faritra hafa. Fa nitsingerina omaly ihany koa ny fahatsiarovana ny 520 taona ny fodimandry ny tombokilahy Rakoto Ratsimamanga Albert izay nodimandry teo amin'ny 470 taonany ny 12 Desambra 790 izy noteraka teto Antananarivo ary nodimandry ny 12 Septambra raisy 2000 zafikely ny Printsy Ratsimamanga avy amin'ny taranaky ny mpanjaka vavy Ranavalona fahatelo. Isan'ny olomanga ny firenena eo amin'ny fikarohana loharano nahazoana ny imrana ny Institut Malgache de Recherche Appliquée mbola mitoetra mandraka ankehitriny ny zava-bitany sy ny fikarohana nentin'ny professeur Rakoto Ratsimamanga.
Lafa mavaofa kosa indray dia araka ny fangatahan'ny mpijery averina aminao ao anatin'ny fandarana alaliny ho an'ny rampitso amin'ny 7:00 any hodidin'ny fampianarana teknika eny amin'ireo lycée mpanjakana misy eto amintsika. Sombony amin'izany ara no arahinao ato anatin'ity fanadihadiana ity. Ankoatry ny BEP sy ny baccalauréat, isan'ireo lycée ihany koa no manomana technicien ambony mahazo ny diplôme BTS na ny brevet de technicien supérieur. Sampam-pampianarana iray ao amin'ny LTP Ampasapito, ny structure métallique nanyrafitra momba ny vy, mampiavaka ny mpianatra amin'ny sekoly mampiofana ara-teknika ny fanaovana fampiarana rehetrany. Isan'ny vokarin'ny mpianatra eto ny vavahady, varavarana, fotodrafitrasa samihafa, mazava amin'ireo mpiofana ny asa ohatreny aorian'ny fianarana. Safidin'ny dadanay le hoe hianatra teknika ny any amin'ny teknika mola izy koa mora ahitana asa satria fianarana aza zany le atao amin'ny teknika. Nanao première année, deuxième année, troisième année dia nanala BP sy bac dia nanao BTS zany. Fa ny rina aloha zany dia ny anana télé manokana fa hiasa any amin'ny société aloha zany tany hanao sifo zany. Mampiavaka ireo mpianatra teknika ihany koa ny kalitao ny vokatra vokarin'izy ireo sy ny fahafahany mampibola ho azy amin'izay zavatra manarana. Ho an'ny mpianatra eto, valo hetsy sy iray tapitrisa ariary ny varavarana namboarina lafo indrindra. Avantageny zany sady manao traçage zay no manao dessin. Efa vitanay théorie zany izy eo ataonay pratique. Dia tsotsotra kokoa no nanaovanay anazy ary tsaratsara kokoa. Varavarana, ferme métallique, grille de protection, BDP zay momba vy zany efa natao presque nataonay daholo. Soudeur, technicien cadre, anisan'ny asa azon'ireo mpianatra structure métallique atao ankoatra ny asa tena sy fitatanana cabinet ho azy manokana. Indro-kely ny mpandrafitra, ny tsy fampin'ny fitaovana no saka na tsy ahafahana mivelatra ho an'ny mpianatra na ihany koa ho an'ny mpampianatra, antony mbola anafarana teknisianina avy any ivelany. Maresaka avy any ivelany kosa indray dia foana ny fanaraha-mason'ny firenena mikambana, ny raharaha ny Siria foana ihany koa ny fivoriana mikasika izany. Fivoriana izay tokony nahafahana namoaka fehi-kevitra mikasika ny raharaha any an-toerana mbola tsy tafiditra any an-toerana ireo fanampiana ary tsy voaja ihany koa ny fampitsarana ady ary raikitra ny fifandonana eo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpikomy any an-toerana famitsinana miaraka amin'ny France 24. Tsy voaja ny fampitsarana ady any Siria, raikitra ny ady tany Jobar tao an-tanànan'i Damas, tanàna iray mifandray amin'ireo faction rebelle. Fantatra fa efa niezaka ny anakana ny fidirana ankeriny tao amin'ny tanàna ity ireo mpitandro ny filaminana, saingy tsy tany zany tsy voaja ihany koa ny fampitsarana ady tany Idlib, izay nisehoana daroka bomba ihany koa. Daroka bomba nototosaina fiaramanidina tsy fantatra mazava hatreto. Ireo rehetra ireo izay mitranga raha toka ireo tompona ndraiky ny fampitsarana ady Moscou sy Washington izay mifanometsiny amin'ny tsy fifehezana izany. Mitaky ny anajan'ny fitondrana Siriana ireo rehetra ny fanekena ny firenena Amerikanina ary manaiky ny andefasany ireo fanampiana ny Alep. Hatreto anefa mbola tafajanona amin'ny sistan'ny Turka ireo fiarabe mitatitra fanafody sy sakafo. Raha ny fanazavana ireo tompona ndraikitra Rusy tsy mbola nesoriny ireo groupe rebelle ireo fitaovam-piadiana sy mpitandro ny filaminana eo amin'ny lalan'ny Castello vokany noverina teny an-toerana ihany koa ireo mpitandro ny filaminana maro. Etsy ankilany manometsiny any Washington ny Moscou, tsy ambo izy ireo nitsindry ataon'ny Washington amin'ireo vondrona rebelle ahafahan'izy ireo miala amin'ny front Fatah el-Sham. Ny Rosiana izay efa mandrahona ihany koa ny amin'ny iverenany daroka bomba. Mialohan'ny sarahana amin'izao alina izao tompoko lasy tompoko vavy dia andeha hitsidika aminao ireo vaovao nisongadina androany fepetra iray isan'ny notaky ny vondrona Europeana amin'ny famoahana ny famatsim-bola izay tafiditra ao anatin'ny 11e fed ny fametrahana ny Haute Cour de Justice izay tsy mbola hita taratra ny fametrahana ity androm-panjakana iray ity. Hatreto tsy hotratra ihany koa ny tanjona amin'ny fahatongavan'ny mpizahatany ho tonga eto Madagasikara raha nambaran'ny minisitra tompona andraikitra androany. Nahita mpiakarana hatramin'ny aotra faingoenina isanjato
Zato kosa amin'ny ankapobeny tany vidim-piainana tamin'ity ray volana farany teto Madagasikara ary ny tanàna Antsirabe ny lohalisitra amin'izay tany fiakarana ambony izay. Hatreto ihany koa tompolasy tompoko vavy ny fiarahana tamin'ity andro antsy ankasitrana feny nanarahana ohatran'ny farany ny fampalalam-baovao ny tena kosa mamy veloma ho aminao amin'ny rapitso indray. Fena matomboko. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitre, trisan serment. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny soca-vitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.